Ravana malalo amin'ny tompo anapaka-kompontsika ny fiadanan'i Kristy. Ity no alatsinainy tena 12 marsa telo amby roapolo amby roa arivo. Mivavaka isika. Velom-pidiarana anao zay raha eo fa tonga amin'ity andro faharoa amin'ny herinandro vaovao ity zay, efa nanomboka an'izany zay omaly tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Ankalazaina ny naranao ary anolo tena bebe koa anao zay mba tona ny olona rehetra sy atonga anay koa vavolombelon'ny fahamarinany tenanao. Dia miteneny ianao Jesosy Tompo ho azon'ny olona rehetra miverina ao aminao. Saotra Jesosy, amany. Timoty voalohany toko 7 andininy 9 voalohany tiana amin'ny anaran'i Jesosy. Matoko zao teny zao, raha misy olona maniry ny asa mitandro, dia maniry asa tsara izy. Mitandrona dia tsy maintsy tsy manatsiny, manambady tokana, mahony teny, miendry, tia finaminana, mampiandraly vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamy anaty, tsy mpikapa, fa mandefitra, tsy mpilahady, tsy mpity vola, manapaka tsara ny ankonany, mampanaiky ny zanany ho amin'ny famotinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankonany, ataony ahoana ny fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? Sy izay zaza vao amin'ny fivavahana fa ndreo hiebe foana izy ka ho latsaka amin'ny fahamelon'ny devoly. Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'ny ivelany izy fandrao ho lavo amin'ny fananatsiny sy mifandriky ny devoly. Dikona koa toy izany ihany, motina tsy mote, tsy tia divay, tsy tia divay be, tsy tia arena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina nay amin'ny finoana amin'ny fieritreretany madio. Ary oka izahatoetra eo aloha dia voanao ny asan'ny dekona izy raha tsy manatsiny. Ny vehivavy koa dia toy izany ihany, motina, tsy mpanenikenika, mahony tena, matoky amin'ny zavatra rehetra. Oka ny dekona samy anambady tokana sady anapaka tsara ny zanany izy sy ankonany. Fa zay mahavatra tsara ny asan'ny dekona dia mahazo toerana tsara lavitra ho an'ny tenany tsy fahasahiana be amin'ny finoana azy eo amin'ny Kristy Jesosy. Masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Fatra mbola tokony toy izany zavatra zany dia soratako aminao na dia manantenaka aty aminao faingana zao, fa raha tratra ela aho dia ny ahafantaranao izay fitombana mety atao ao an-tranon'Andriamanitra velona sady ady sy firenan'ny fahamarinana. Ary manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina amin'ny te-panahaka an'Andriamanitra dia naseho tamin'ny nofo namarinina tamin'ny fanahy, hita ny anjely notoriana tany amin'ny jetilisa, nona teny amin'izao tontolo izao, nakarina tany amin'ny voninahitra. Masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny afatra ho antsika dia zava-miafina ny amin'ny te-panahaka an'Andriamanitra. Ny zava-miafina ny te-panahaka an'Andriamanitra. Ny zava-miafina ny te-panahaka an'Andriamanitra ry havana dia le naseho tamin'i Jesosy Kristy tonga nofo, tonga olona, ary no amarininy tao amin'ny fanahy zany, satria raha feno fanahy Jesosy dia nasehony tamin'ny ataony rehetra ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nanovany tenany teo amin'ny hazo fijaliana izay tohina aty amin'ity zao tontolo zao ity, mananan'olona ny fiverenana indray ao amin'Andriamanitra. Tafaverina amin'Andriamanitra ny olona rehefa makao amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mantsy ilay lalana na ilay tanana mamerina antsika rehetra indray ao amin'Andriamanitra. Satria raha tonga amin'ny Kristy isika dia fanan'Andriamanitra avokoa ny tsy mety ataontsika rehetra, fa fany avokoa reny lasantsika reny. Fatolorany fiainana vaovao, fahariana vaovao indray isika. Ary zany no fitory sy mila maro amin'izao andro mba hitondratsika fanavozana ho an'ity zao tontolo zao izay mihazakazaka makana amin'ny fahangatsiny. Ary ny amarenana azy ilay eo anatrehan'Andriamanitra dia tamin'ny alalan'ity Jesosy Kristy ny zava-miafina lehibe izay naseho tonga nofo mba apodiny ny fonony zanaka amin'ny rainy ary ampiverenana ny olona diso
ao amin'Andriamanitra satria tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy reny ihany no mpahalalana ny olona sy Andriamanitra. Izy le zanak'olon'Andriamanitra izay manaisitra ny voatany zao tontolo izao. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa tsy avenanao ho lavitra anao izao tontolo izao. Vitanao ny mamerina azy indray tao amin'ilay zanakao izay nanaiky naseho tonga olona ary namarino ny fanahy zany satria tamin'ny ataony rehetra dia izao no teneny hoe mianko dia manao sitrapony haiko ary mahavita ny asany. Vitan'ilay zanakao tokoa ny famonjena sy famonjena anay amin'ny famonjena atao gabony zany fitiavany zanakao zany zay tokoa mba hiteny tahaka ny apôstôly Paoly koa fitiavany Kristy manina anay misitrakay ny ary ivavaka io anay zay ny an-tany misina ny anaranao tonga ny fantakanao ataonay sitraponao ity-tany tahaka ny an-tany menay niny amin'ny nasazo anay ary mamenany ny eloko ay tahaka namelanay zay mika taminay aza mitondra anay fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy no mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany avy indrindra amintsika anie zao tontolo andro tononona amin'ny naharay zanaka fanahy masina izao. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitononan'i Jesosy tao amintsika tanondro lehibe hiala-ny maty mitondra amin'ny fanekena manak'izay izany hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa anatinao hoe izay kasitrahany masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay manak'izay. Amen. Voninahitra le ho an'Andriamanitra le ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.